Takaitra sosialy kosa efatra ireo ankizy tsy maintsy hiatrika ny fandidiana polio na ny takaitra ho an'ny lefakozatra izay sahanin'ny Rotary Club Ainga Antanana. Ity fikambanana ity moa dia miezaka ary tsy mikely soroka amin'ny fanampiana ara-tsosialy toy izao. Ny volana novambra izao no isokatra etsy amin'ny hopitaly Agiara ny toeram-pitsaboana polio na ny takaitra ny lefakozatra. Nandritra ny fitiliana ny fahobe izay nitanterahan'izy ireo tamin'ny voalohan'ny aogositra lasa teo dia ankizy efatra no fantatra fa tratra ny aretina lefakozatra na ny polio, ka araka ny fanambaran'izy ireo dia ny Rotary Club Ainga no iantoka ny lany rehetra mandritra ny fandidiana izay ho atao amin'ireo ankizy efatra tratra ny ity aretina ity. Mihetsika natao androana dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fandidiana ny takaitra ny lefakozatra. Ny marina fa ny lefakozatra moa dia hetsika niraisin'ny Rotary International hoetsika famongorana ny lefakozatra dia niraisin'ny Rotary International hoetsika lehibe izay efa napetrana nandritry ny 12 taona zao. Efa vitsivitsy any sisa ny firenena mbola ahitana ny aretina lefakozatra. Dia toy an'io hetsika androany io zany isy amin'ny volana novambra ny fanokafana ny centre polio, centre de recrutement moa izy io zany. Centre polio izay ahafahana mandray mandritry ny taona. Ny hatramin'izay moa tsy inona nandritry ny herinandro fotsiny ilay olona andraisina fa zao zany mandritry ny taona no afaka mandray an'izay mitondra ny takaitra ny lefakozatra na raha misy olona manao antsoavy moa zany Rotary Club Antananarivo Ainga raha misy olona mahafantatra hoe misy havana namany mitondra ny takaitra ny lefakozatra afaka alefany ao amin'ny Agiara zany. Antony iray mahatonga ny fikambana metraka ny fitoeram-pitsaboana polio ao amin'ny hopitaly Agiara ny tsy fisian'ny fikarakaran'ireo marary ny polio eto amintsika. Ho hita amin'izany ihany koa ny fanaovana vaksiny ho hery fiarovana amin'ity aretina ity. Afaka atao ihany koa ny manao fizahana ahafantatra raha mitondra ity aretina ity ny olona iray sy manao ny fitsaboana hatramin'ny fandidiana.